Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Zaralova. Nosoratany Ary Vilolona. Ho velomin'ny Faly, Sinaizy, miaraka amin'ny Anjarliva, Saloy, On'ny Ajanirina, Oly ary Iary. Mandray feo sy nanatotosa, tovrazana mamonjy sy Iosy. Lalina mihitsy ny toetranao zany raha saika. Enao le any anabaviko misy nivarotra ny tanàna tsikamiko. Diso Aravelo mamela ary. Tsy fidina nefa nanao andreny. Na izany azy. Nety pasairanina loatra re ahy. Ora zay fa nanandray aman-drenitsika angity e. Ireo ngefa saika lasandranay zay olona tsy taovantsika tsy volovolontsika akory ny fananany. Zao raha tsy nahita volana amin'ny tsenany ty tanàny ty dia izay misy very tanteraka ty. Isa oarana da. Kanefa kosa raha mandinika sy mieritreritra ianao dia tokony tsapanao fa noho ianao ihany natongananao andreny. Azafady ara zay ianao no nanao ny nataonao tanika zany ireny omenao tsiny mba efa nilaza taminao kosa fa sahirany. Ningavanao mihitsy aza mba hividiny anjarako kanefa tsy nanaiky ianao. Ka tokony anjaranao rery nge namidinao tamin'ny ranaivo e. Tsy tokony namidinao tamin'ny koa ny anjarako. Manaiky ny fahaditsoko Aravelo ary moa ve tsy efa voavitra ve ny anjaranao e. Na ny anjarako kosa ve tsy efa lasanao e. Dia moramora ery ny filazanao azy satria tsy hainao ny voaporitra nitady ny vola ray lavitra izy. Tsy mora nge no nitady an'izany tao anatin'ny 2 volana monja fa lazaiko anao e. Angamo ray lavitra isa ny takindrana efa taminao. Vola kely zara raha misy nge ny mendrana ivanao raha zay e. Kanefa vola be ohatrin'inona ny takiny tamiko. Ve ny vava ratsy ny esoeso amin'izany tsy lazaina tsony. Ko naika raha mafiry alina isan'andro azo na aiza nahitako ray lavitra isa ao anatin'ny 2 volana. Ve zany nataony e. Ka raha tsy voavitra ty tanàny ty na ianao sy ireo zanako reo aza nge taiza moa zany no misitika e. Zahay menakavy nge mahita lena efa hoe saiky nataonareo tsy talista azy e. Karirana da aiza tokoa moa zay indrindra raha roahanareo eto ka miangavy re mba apetra noho ihany zay mandra-pahitany mianakavy kely zay alenay re. Ka zany rehetrarehetra zany nge tokony mba hoe nieritreretinao lalina talohany nanaovana an'ireny nataonao reny. Efa mibaboka aminao mifahaditsoko Aravelo inona no ataoko hanafaka ny antahiziranao amiko e. Eny ny eloko ibaboana tokoa aloha mody rariny. Fantatrao tsara mantsy fa tsy ahavatany anao ratsy anao amin'ity indray mandeha ty kosa nefa dia tsy hanaiky mora tsony ara zay mandehana aloha mierany amin'ny ranoro vadiko nareo. Mierany amin'ny ranoro? Tsisy tokony hataitranao nge ny amin'izany raha zay e. Raha nirary ny sinitsiny aza nge teny rana ampivady mifanapaha-kevitra e. Na ianao na reo zanako reo kosa nefa tsy mba zany. Amiko rery foana nareo no miresaka rehefa misy tadiavinareo ohatrany hoe tsy misy ny vadiko eo anatrehanareo. Ka tsy zany fa tsy misy tokony hidikevitra zany raha zay mandehany ianao miresaka amin'ny ranoro tsy mahatapaka rery ny fiangavianao fananana iombonanareo ihany anefa ny fananana iombonana tokoa e. Nefa aoko tsaronao tsara fa raha tsy teo nge ranoro very ty tanàny ty e. Nahoana no very e. Otry fa taizary niverinao fa hoe nahita volana amin'izay nazy ty raha tsy tany amin'ny ray aman-dreny ranoro ka. Eny ary rehefa iresaka aminy ahy e. Dia manaraka izany aloha tehirivo tsara reny taratasy rehetra momba ny tanàna nomenanao reny. Tsara koa mantsy raha mba mpahafantarinao an'ireo zanako reo ny zava-misy marina makasika azy ity sy reny nataonao rehetra reny. Taratasy iny reto ro mama. Ireto ve? Elo taratasy iny reo e. Fa manina no fa ipeniny ery izy zany. Zany hoe
Izany hoe taratasy fizarana ty tanàna misy antika ty reto ka hoe mba jereko kely maika ary Grea amin'ny manaraka ianao mijery azy fa omety ro aprime reny ka zao angery mama manam-potoana ijerena azy ianao ty koa lasy mabe raharaharo noana koa ny ary zay mamiany taratasy iny ve andray fa nahoana nyritana sala amin'izany fotsiny izy ty ry Grea ka ohatrany tsy tianao ny ahitako azy tsy izany ange akory fa ny aina tsy mifametra ary mama fantatao ihany fa mahazo vahana ny fanodikodinana ny fananany hafa sy fangalara-tany amin'izao vaninandry antsika izao ka tsara raha mba mahafantatra mazava momba an'izay anjara lovanao eto amin'ity tanàny ity izay zanakao marina izany kanefa izany hoe ty ilany avaratra ity izany anjaranao sy dadatora Velsoa ny ilany atsiny kosa anjaranay Grea andraso kely aloha ry mama ohatrany mahavariana nge voalaza nyity taratasy ity izany tena tsy mazava amiko mihitsy inona moa ny idiranjaranay vao amin'ny lovanareo sy dadato zaza mba gagako efa io koa misy ka aza asiana resaka betsaka fa sao lazay ny olona hoe manotandresaka atsika ka tokony atao mazava kosa aloha ny amin'izany ro mama ny fahafantaranay aza hatramin'izay zao dia any ray aman-drenonareo sy dadato ny tanàna tsy nitambarany zareo tamin'izaniza ny tanàna zao ka manjary lozako inona lazaiko amin'ity zanako ve lasandra Velsoa rery ny tanàna ry mama mba mihaino ihany ve anao sa avelanao iteny eto fotsiny ahy mihaino anao aka fomba ahoana ny lazako amin'ny Grea noho ny adalako indrindra ny adalany ramandraindry zareo ihany no natonga an'izany nomeko andramano atao anaty bola tamin'ny ranaivo ny tanàna tokony holovana mianata nasainy ranaivo nonerana tsara darina kanefa ny vola nefa vola tsy dia nakaiza nomeny tamin'izany ka raha tsy tera verina izay nysitriana mianakavy aza taiza tsy isako ny tena izany amin'ny Grea na ilantoka mama marina fa hoe lovanareo sy dadato ty tanàny ity na izany ara zanako nge izay ka tokony mba lazainao aminay tena fandeha marina momba azy tena menatra indrindra raha fantatra zareo fa ilay volana laina tamin'ny ranaivo lasa andamano daholo fa manino mamy ty iza ve eno a manino ny ianao no lasa eritreritra be tahaka izao tsy laza ny Grea ny marina mihitsy zao ny koarery ny fahatosoko oro mama zao no izy ry Grea mihaino anao tantara lava ny momba n'ity tanàny ity tantara mampalahelo aza asiana resaka fa mbola ho avy ny fotoana hafantaranareo ny mariny ny aina angeo aty tsy mifametra ary mamy raha sanatria misy mahazo anao tampoka inona no lazainay fantatro re zany o kanefa aloha andeha amin'izao ary mba rakaiza moa lanto zay miresaka amin'ny anitra ao izy ianitra raha izy ianitra ka tonga ao daholo nge ry dadatora Velsoa mianakavy angatsy fantatro mama aiza nahafantarako an'izany za variana amin'ny asako atao trano ato tsy mahita zay miseho any velany ihany efa hoe tonga ao ary zareo ka eo ny vao maika mahagaga nahoana moa ry dadato zany tsy misalasala fa avy dia mamono trano lehibe kanefa voalaza fa anjara ny ranaivo ny ilany atsimo amin'io tsy fantatro hoe mety misy ny fanarahan'isy ranaivo tany avadibadika tany na asa tsy fantatro dia nahoana kosa tsika ara no atao amin'ity trano lozoka kely zara raha misy istriany ity no mipetraka araka ny voalazany taratasy fizarana nefa dia ny ilany avaratra amin'ny trano lehibe anjaranareo sy dadato tsy mahafantatra izay mifanarahan-dahatonareo sy ranaivo ary Grea ka tsy rarina izany ro mama karazana orona voangy an'ity ipetrahantsika ity azokajiana ho fitoerana entana dia ity ve no anjara lovanao dadato ahona marina moa zany ny tena fandehan'ny fizarana n'ity tanàny ity fa tsy mahazava amiko mihitsy anontanio ny renolahy nga izy tsy nilaza tamin'ny lany momba n'ity tanàny ity ka ifanahantany azy fa tsy azoko mihitsy ny fanazavany ka fitory tsara le izy dia azava amin'ny laminy tsiporiany fa inona moa ry dadato no misakananao tsy hitsotra amiko ny marina fa tena tia fantatra marina ve raha io tia fantatra marina ary dadato ary nandaingy aza ngenao nanao inona nanao inony na hoe la nao aingana tsy maintsy fantatro ny lainga sy ny fitaka nataonao za ve zany lazay ny lamandainga sy mamitaka anao fa izandray tsy mahatahotra an'Andriamanitra ianao ry dada moramora mivavalilahy ry Grea moramora saingy mahita anay mahantra sahala amin'izao anao dia sahanao manao anay tsinitsinona
ataonao tsy ndrifalahy sy kely tsy mba mamindro. Moramora ho amin'ny vavalahy. Raha ely zao elahy dia nireny lalo fitorona tsara alohan'ny divan'ny lahy amiko. Efa niresaka izay sy mamy e. Ary tsy terenao mbola merina amin'ny resaka efa mifanaovana ia. Mampahory aloatra ny mahita ny fahoriany sy ny alahelo ny eo anatrehan'ny didiny be sandry nataonareo sarana ivy taminy. Karaha zany ny fahendreny lahy dia anarany fotsiny ianao aloha anadany reny e. Fa anadany reny mpamarina kady mpangalatra pisoloky. Ormana ianao ve zany? Inona e? Hidadra Toravily sy Gré zany ny famaly zany. Zany ve? Ino? Andraso andanako ahy. Fa ino zao e? Ino zao Gré a? Say fery ny vavanjanako raha zay fa tsy olona tsisy antony salaminy akory a. Elany tsy misy antony e. Lehilahy lehibe tsy vaniny. Jereo fa manao elahy. Tony tokoa le hoe atsona hoe zanaka nabavy mpandefo ny voko. Mangina ianao Gré a? Lasa ianao mitrany an-trano. Ho hitan'ny lahy zany. Lehilahy lahy raha mahazaka ny alahelonay. Mangina ho ahy ianao Gré a? Mety mitrany an-trano any Irlanto a? Andao any an-trano fa ino mary ty? Ohatrany tsy fantatrareo koa ny fametsifetsena ataony eo atsika. Ahita io. Ataovy koa zay ataony lahy. Mifona rerana dao. Mifona ho an'ny Gré a? Zao n'izy raha zay a. Rehefa tsy hainao mifeny zanako sy milaza amin'ny fahotana nataonao dia lasinareo mandeha. Okarerana dao. Aza atao an'izany re. Tsy rary nde. Fiantrananareo menakavy nge nipetranareo eto e. Zany reny lazay ny fampangalatra sy pisoloky a. Ny adalany reny mampiteniteny foana azy re. Sota ny teniko aminao raha zay a. Eto mandeha ny zanako fa sao dia mampidi-doza eto ny toetra ratsiny amin'ny farany. Aza atao an'izany re raha velo. Zany izy. Iza reny tany ariany menakavy kely raha roanao hiala eto zay. Tena tafahoatra loatra kosa raha zay a. Infony. Efa reny nataonao sy ny vadinao dia mba tokony hankasitraka sy sotra noho ny fandeferana ataonay aminareo nareo. Nefa dia teny ratsy io mpanao valinareo any. Fona ho azy aho a. Ny raha iraisantsika re jereny. Manapetra ny zavadrehetra raha zay a. Fona re. Le lafiko re faladinao. Matony zanako manao salamy reny a. Dia tsy nilazainao azy fa ianao ny rangory fototry ny hafa. Ka rehefa tsy hainao no mitsotra amin'ny nataonao dia za ny laza aminy. Manjara kalain-janako raha velo raha milaza aminy amin'ireny resaka rehetrarehetra reny a. Dia za zany mitadiavinao tosorona. Ho zimbazimbaina salamy nataony Gré androany iny. Mampana tenanao arana da fa iresaka amin'zareo a hotsoroka aminy daholo reny mariny. Ary Gré mama zay rery zany no mipetraka any Antananarivo any. Ohatrany hoe zany araka ny filazany ankizy any an-tanàna dia toa hoe lasa nanaraka ny vadiny koa lanto tao arinindrindra rahantsika reny. Tsy avelan-drafozany sy ny vadiny hipetraka eny an-tanàna iny intsony hono izy. Tsy afeniko anao aloha Liza fa tsy mahafoy amin'ny mama. Ny tao an-tsaiko dia hoe tsy hanalavitra azy. Fantatao ihany nataony dady. Fantatro tsara ka. Iza tokoa moa tsy nahafantatra fa lasa tsy ripopoky ny ara-manondrainareo. Malahelo amin'ny mama ary Liza. Saingy ny laingalainga sy ny fitakizy dada Toravily mihitsy ny mahakasika ny lovana vilan'ireo ray aman-dreniny ny mahasosotra. Fa ahoany? Ka isaky mba manontany an'zareo a dia samy mahay mandrirarira daholo izy. Zao ka ry dada Tomenakavy mijalabona ao amin'io trano be io. Mama kosa ao amin'ny trano zararatano. Ohatrany hoe mipetraka ao amin'ilay trano nipetrahanareo taloha intsony koa ary hono ny mama zaiko. Jereo ary zany izy. Zay misy ry Gré a. Fa nanandry zareo io ka zay mifanarahana. Na izany ary Liza. Tsy tonga foana koa ange zany ry Gré fa misy antony. Tsy hanaiko mora foana ny toerana nametrahana azy mama zay raha tsy ao raha. Manaza fa misy resaka tsy milamina ataony ao ary izy ny fototry ny olana. Zany hoe mieritreritry an'izany aloha indraindray. Mahatokoa nge ny dadanareo nitsoaka matanjaka salamy reny misy antony ao e. Kanefa mazava be nge le fizarana lovy. Nga misy an'izany. Ohatra ny tehiriziny mama any aminy any le izy. Asa raha mba voatahiriny tsara ihany na dia nataony tsinitsinina. Ka na misy fizarana lova mazava aza misy resaka tsy milamina ao mino ahy ianao. Za kosa aloha ry Liza. Tsy mionona fotsiny amin'izao fa mbola tia hialanenina. Mba tia hafantatra ny tena marina ninona antony. Manao mama? Gré, Liza, tongonareo? Tonga zay. Tsy milamina ny sainareo mama mieritreritranao rery ety.
renay mantsy fa lasa nanaraka ny vadiny Lanto. Narianareo rery taty ary rehefa nanambadinareo e. Lanto zany moa dia tsy hitantsony mihitsy na nitsidika andray maraina aza tsy ataony. Asa inona loatra no mahavariana azy any amin'ny misy azy ihany. Dia tsy mandalo mijery anao akory vizy na indray mandeha azy. Inona kosa ro any ao anatin'ny lohan'ny Lanto iny? Raha misy nanjoanao rery tato moa zany dia ahoana? Ka ny olona tsy misy ato to. Hitako. Alevo ny vadiny sy ny rafozany eo am-batan'orony angamba noho izy iny. Saniko. Avaloha ho any izy rakizy fa tonga aloha nareo e. Fa hono ary mama. Enao sisa zany no mipetraka ato amin'ity trano ity. Zarery fa misy anizaniza hiaraka hipetraka amiko moa e. Tsy lavitra ny tanànantsika kosa aloha izy. Tazana tsara veto kosa ny tranorazantsika lasa ny tata to. Tsy te handeha lavitra e. Eto farafaratsy mba misy andravelo mianakavy nijerijery lefa minimanao tsinitsinina anareo ireny ko very mama ny mbola ianteranareo foana hatramin'ny indray gresy ny menimendava. Ho anareo ngeny mampimemendava fa tsy hoe ho aloatra ary mamy. Fa inona marina aloha ny anton'ny alanao tao tanàna tao e. Tsy hita fa ny avatena tsy rahamonina e. Tsy azoko mihitsy. Dia manofa zany ianao ato? Tsy manofa aloha eto e. Nalainy ty tany ty mpianotrano fotsiny amantsy eny fa azo lasaina fa malalaka ihany aloha le izy. Lehibe sady tsara no le trano mipetrahantsika ato amin'ny dada to. Marina tokoa aloha zay e. Manahoana moa raha hoe maninona nefa moa raha miara mipetraka aminay ianao e. Maninona moa ny tompotrano nahiko tsy anaiky e. Fa hitsendefanitsy nge misy trano aofo e. Dia anofa trano vetsika. Ka ny tranon'olona ve hipetrahanao fotsiny e. Fa mba aiza aloha le fizarana lova iny nataonao ro mama. Ao anatin'io table d'union andofandrinako io e. Ie Grea. Oka hipetraka any aloha momba ny resaka iny fa marary ny lohako ka. Marina mihitsy ny tenin'ny visa. Mama mihitsy ny fotoky ny olana mampisaky mampiditra resaka momba ny lovan'isy dada toa dia tsy manaiky izy. Matoko izy nalaiky ny alamora foana atao amin'le trano mipetrahana atao amin'ny dada toa dia misy antony ao. Misy tsy mazava natao mama momba ny lovana velan'ny ray aman-dreny mihitsy ka. Tsy mba hipetraka fotsiny amin'izao nefa fa tsy maintsy fantatro ny marina. Inona koa ty taratasy rety? Tsy misy mamaly fa ahoana ary? Arako ny filazan'ny mama nefa dia ato mihitsy ny tokony hipetraka Lanto. Lanto Ory Lanto aiza e? Misy varavarana amin'ny tafotafo itsy. Dia hiditra ao rangahy. Ohatra misy olona fitomany izy zany. Ohatra Lanto. Maninona Lanto e? Grea entomody entomody ary Grea. Fa inona ny dikan'izao Lanto fa misy inona? Entomody ho azy fa maninona nefa e? Inona mahazo anao? Entomody fotsiny e. Ka amin'ny fomba ahoana moa nitondrako anao raha tsy fantatra akory ny antony? Grea sarotra amiko zany ry Lanto. Tena manahirana ka. Dia ahoana ozy ny vadinao raha toa ka hoe entiko manaraka tokoa ianao? Tsy mindraran'izany e. Farafaratsy mba misy olona afaka miresaka amiko milaza ny anton'izao ranomasonao zao. Tsy misy olona afaka hiresaka aminao ato e. Lasa daholo ry zareo. Ka inona raha mampitomany rery ato e? Hitanao manontany anao azy aho tsy valianao akory ny fanontaniako. Ka amin'ny fomba ahoana moa nitondrako anao anaraka? Misy tsy zakako ataon'ny ato an-trano re. Ka mahaiza mandefitra ry Lanto mila fandeferana ange fanambadiana fa tsy izay tianao atao akory no ataonao e. Izao ny toetrany Lanto. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony dia andeha ody. Manao ianao tompoko? Tsy fantatry Lanto mihitsy ny atao hoe fandeferany. Ka raha sahala amin'izao kosa ohatra ny mampieritreritra be ihany. Eto mandeha any izy raha izany e. Dia azagaga nareo raha misara-panambadiana izy. Iza kosa ny disen'izany raha matora vao Ka za kosa ve zany te hanaraka ny sitraponao foana e. Tsy ianao ange akory ny vadiko e. Hitanao amin'izany ny vavany. Fantatro fa ianao mampirisika ny zanakao anitsakitsaka e.
fantatro fa tsy azoazonao mihitsy zao ve nitoetra ndry dia amin'ny fomba ahoana no azoko mifanaraka amindry moramora aloha raha samy iseny loatra sahala amin'izao mantsy nareo tsy ahitany rariny tsika. Fanakaiza mama? Matory ao an-trano ao. Fa ahoana nga tsy salama izy? Milaza ny marary andoha izy aoko. Tsy niala tao am-pandriana tao mihitsy izy angandro any? Tsy niala tao mihitsy. Fa ahoana raha Liza? Mama koa ange tsy mahagagy. Rehefa kamokamo sy tsy manam-bola izy dia milaza fa marary. Saingy tsy mbola nijanona tao am-pandriana maharitra sahala amin'izao kosa izy na izany azy. Tsy ampy amidiny mama zay nareo na izany ary. Aleo jerena akaiky ihany fa sao misy mahazo azy. Ary ianao io moa zany avitaiza? Avy tany amin'ny lanto ary. Tany amin'ny lanto? Lanto tsy mahalala ny sady tsy te halala izay manjohanao aty koa no nandanianao fotoana? Aza midy tamin'izany aloha Liza. Misy mahazo azy matoa izy tsy tonga mamangitsika. Tsy adala akory regret fantatro ny toetra ny anapavinao. Reny niteraka azy aza sany manary azy rery teto. Naza midy tamin'izany ho ahy ianao. Tsy mahafantatra ny aninona akory nareo fa avy dia mitsara ivelany fotsiny. Ka inona fotsiny ary ny mampiena ena azy any raha isika koa ngeny tsy vanginy tsy olany fa tirenina hitany masoandro na ora ray aza ve dia tsy fony azy. Moramora aloha ianao Liza fa miasa ngeny lohako zany. Inona ny mampiasa ny lohanao ary mipetra tsara fotsiny aty amin'ny misy anao rehefa tsy tia ny anabavinao ny fandray aminao. Zany no mampiasa ny saiko Liza fa izy tatrako ny gogogogo ny tomany. Ny gogogogo ny tomany? Fa naninona? Oka ho any aloha zany fa mandreraka. Ka tsy azo kokoa ianao raha izany ka. Ianao ihany mitaridresaka avy eo indray oka aloha ho any. Inona koa zao ny dikan'izany? Ka tsy zany fa raha tokantrano lanto le izy dia sadaikatra be indray ilaza azy tsy gaga ka. Ary na tsy ilaza azy ianao efa azoko an-tsaina ihany ny zava-misy. Misy toetra nge iny anabavinao indrika re. Ka azagaga raha manan'olana izy any atokantranony. Inona ihany zany Liza? Raha zany vavanao zany nge mijerena ka tsy mifakaky mihitsy zany nareo fa fampiatsara velatsi fotsiny. Izay hitsaranao azy regret tokony ho fantatrao tsara nefa ny toetra ny lanto. Fantatro fa izy manepoka fotsiny ihany tsy mijery ny mamy io dia hanilika andraikitra amintsika fotsiny. Ohatra mandreraka koa zany resaka zany ka. Alefa soloany sakafo anao na zany. Nareo vehivavy ohatran'ny olom-bohozina. Zay ianao zay. Tsy mba mahay miara-monina fa dia hiady sy fandramatra ihany. Aziny ty ataonao eto raha zay makamaka fanana hita ara noro mangatika loatra azy zany. Raha zay ny somba marary tenao ka migaina loatra ngeny ny andro ka mandehana re miditra any an-trano aloha tsy mahazo fanana mihitsy ao an-trano marary mihitsy angamba io raha noro tena valaka tokoa aloha fijeriko anao nyzany ilazako hoe midira aloha any an-trano. Eny sao dia mba misy vola kely ividiana kafe sy mofo any aminao any aloha nona mafy azy zany ko. Ora fisakafoanana nge zao raha zay ny kakafe sy mofo ina no hoaninao ny tsy aleo avy dia misakafo. Miangatra ianao. Miangatra ahoana? Hatry ny alina zao nefa tsy nihinana fa ahoana? Tsy misy atokona tsinonako. Ahoana koa ary zany mifanakaiza ry Liza sy Greka? Efa omaly maraina reny nandeha. Ndre fa lasaiza? Any amin'ny havan'le zany tsy verina ondry zareo raha tsy afaka ny 2 andro. Manao tokoa nge nareo zany raha zay dia inona no hoaninao mandrapatonga andry zareo? Inona mosa inona fa miandry dia ahoana ary zany? Mba ome moana dia vidianako mangahazo kely fotsiny ranoro tsy mety zany raha zay mangahazo ve no hoaninao tsy tatsinonako. Zao no izy raha zay aniraka ny ankizy naditra sakafo anao rehefa avy eo omena sakafo aloha ianao mandra-pahatonga ny zanakao ary mandehana amin'izay miditra any an-trano fa sao maton'ny ainandro eo ka.
taizy ianao ka avy tany amindrazay ary nanao inona tany ary natao iny reto lovia reto ka nanatra sakafo kely ho andrazay re ahy nanaterako sakafo ho azy reto vilia reto zay nge le tsy azoko aminao raha anao re mba jereo nge niavinaviny zanakaraha zay nefa de lasy ianao ndray nanatitra sakafo ho azy tsy adalo oatra azy akory raha velo tsy miraharaha zay zanany koa fa raha zay mifantatro disy be fahendrena kosa angambonareo tony ka raha velo mba jereo ihany nanabavinao sao anenenana hojereko fa maninona ka tsy ny fijerena azy sy ny fitsinjovana azy ihany akory nasa iny ny opefika nanaovany an'ireny zava-dozo reny manginy fotsiny ny vava ratsy sy ny avinavin-janana marina ny teninao ny tsy azoko aminao koa nge ran'olo de enao mbola mitonnatonana any amin-drareo any any jereo nefa ny avinavin-drareo ianao indrindra aza no anaparan'ireo zanan'ireo ny loha ratsiny hitako dolo nge ny fetsika gresy lanto aminao reny mamingavinga tsotra zao tsy adala mitovy aminy ho azy raha zay nijereko izy re tsy misy mpiarakarana ao an-tranony ao izy rery ahoana ka nakaizy gresy ny vato moa lasany amin'ny havan'li zany anga ozy zareo de raha zay reriny ao sady tsy mihinan-kanina nefa tsy salama tsy azoko mihitsy zany ranoro mba jereo ihany izy ho aza mijery zay adalanjanany tsy nitanyko eo nge ny fady fa navavam-bahoaka raha velo zay mihitsy le mandreraka ka fa ono nakaiza marina hoe raha manovadindra zay iza moa mahafantatra ny zenaleany ihany nefa ny voamahazo fotsiny de tsy re maty tsy re velona tsony raha many taorinan'ireny raha mahakasika an'ity tanany ty reny ahona ihany ro mama inona ny tena mahazo anao ty tsy fantatro tsony ry grefa marary amafy ny lohako mila fieverana zany fa tsy tokony hojerena fotsiny ka maninona nefa raha manatona dokotery aiza nefa zay voly ny ho antsika azy efa ifampitadiavana ka aretina andro isan'andro zany ro mama tsy azo jerena fotsiny mila jerena kaiky zany fa tsy vitany hoe tsy misy vola fotsiny am'izao iny zany ry gre ka marary foana io ny liza ny loha mamy isan'andro tsy misy farany marary andro foana mamperitreritra zany za koa ngefa mba nilazana zany aleo manatona dokotera ry mama fa ianao angeka tsy eo mihitsy mahavoanao koa miasa saina marina mihitsy zany an'lizy zany inona moa ny tena mampiasa saina amin'ny mamy tika misy inona tokony ampiasa ny saiko nefa fanareo koa mbola tsy manaiky any ianao na de efa miarary zao ara fa misy zavatra tsy mampilamina ny sainao tsory zay mahazo anao ro mama mora hitatiavanay vahaolana manitadresaka koa nareo ka mody fandrina aloha ka rehefa mahazo aina afaka ho azy angamba ny aretina andohako ohatra ny tena marina ihany ny teninao ry liza le teniko hoe ahoana moa zany misy resaka tsy milamy manatao ny mama zany no antony amahara ny dadatora velon'io tanàna ray manontolo efa nilaza taminao nge za olona tsotra manko ny fahitako any dadatoanareo io provon'izany na inona mitranga tsy mahafoiny anabaviny izy fa na izany kosa tsy ampitsarana ny fahatsorany kosa aloha zay zavatra madinidinika ataony misy evipetra ombadika ireny ny tena mamperitreritra ko de ty taratasy ray ty taratasy inony taratasy fampivarotany fanekena moa zany maromarina kokoa fanekena eno fanekena natao mama sy dadato ty milaza fa nivarotra tambary tamin'ny dadato mama avy eo nefa namidy ny mama tamin'ny olokafandray le tambary zany ve zany mihitsy ary mazava kehitriny ny antony andefera mama sy tsy azahoany anjara ao amin'ny trano lehibe io lovan'izy minadanga io ka tsy misy fanararotana kosa ve raha io tanàna ray manontolo io natakalo tambary ray zany indrindra mantsy ka raha marina sady mitombony zany de diso hevitra dadatora velo raha mieritreritra fa hipetrapotsiny am'izao tsy avelako raha tsy mahazo ny anjara ny mama ary tsy maintsy mibaboka amiko am'izay nataony dadatora velo sotra ranada sotra indrindra fa
Ninona adalana ataoko dia tsy mahafatra mijery ahy fotsiny ianao. Tsy fovato akory raha zay ataoko ahoana moa mijery anao fotsiny kanefa zao no mahazo anaoko. Misaotra indrindra re. Efa ahoana arana da? Nahoana moa raha mba miverina amin'ilay trano petrahana taloha zay? Mafy angeny mahazo anay eto e. Miofa trano tsy maintsy aloha. Ny haniko anana nefa mila tsy ho hita. Ka mba miangavy re. Ka le zanak'areo mihitsy ange raha zay manahirany. Ka re. Hitanao ihany reny teny nataony gré reny. Aizako sany tsotro zao manao aela nefa dia dadatoany tsotro zao. Za re jerena Ravelo a. Ny raha raisantsika re. Ka mba mahaiza mitany fihavanana sy fiarahamonina re. Soritra amin'olo raha zay fa menatra andranoro mihitsy ange. Raha olo-kafa ny vady ka lazaiko anao fa tsy nahazo nandingana tao amin'io tanàna io akory nareo. Zany avinaviny gré aminy zany nefa training reny. Tsy ahita zao bavy tsara fanahy sady be fandeferana sala amin'ny vadinao tokoa aloha e. Matokia nefa ianao fa tsy izy tsony ny toy izay lasa rehetra izay e. Teniny ankizy mbola iresaka aminy ahy e. Isotra ny fampetranoanareo anay indray re. Ataovy aloha izay mahasalama anao e. Eny e. Na izany aza ataoko ahoana ny hipetraka fotsiny amin'izao. Lehibe ny fitiavanareo ny vady anay. Tsy misy mahavita ny vitanareo. Na ny zanako naterako azy matsy tsy tia halala izay manjoa ahy koa rehefa fantany fa trampahorinany ahy e. Ontoko ara zay nakaiza ho alanto e. Ohatrany tsy tamelina izy na ndray maraina fotsiny azako. Lanto ve? Ny tsy nahalehibe zanaka ny ratsy Ravelo a. Ary Gresy Lizaka nakaiza ary zareo dia avelan'ire rato ianao. Jereo nefa tia mahazo anao nge. Misy asa ataon'ry gré ny any amin'ny avandrily zany e. Dia andro zareo variana any. Ary ramany vadinao moa zany tsy fantatra mihitsy izay misy azy e. Ramany ve? Eno madio ny rano tany ranada. Tsy afehako anao nefa fa endrangah iny ny fototry ny fahavoazako e. Tsy fototry ny fahavoazana ahoana ka. Toy aloha ianao fa soana irana eto ka. Jereny io raha tsy mipatrapatraka daholo na ny ranomasina ny atsembohanao e. Lasa ao aloha sototy rano ty ao zay. Misaotra rehefa tony tsara ianao vao afaka miresaka aminao azy. Efa tony aso ka afaka miresaka tsara sika. Miangavy ianao anefa Ravelo. Ka re tsy ho renizaniza zao resatika izao e. Tazomy tsy mbaratelontsika mianadarery. Tsy mbaratelo? Ka raha azoko tsara nge zany dia zany ny antony tsy ilazanao ny marina momba ny fananandray aman-drenitsika tamin'ny zanakao e. Ka toy ny vaiakanjona re Ravelo a. Sady maharary mahamenatra. Fa ahoana raha manovadiko matsy no tao ambadika raha naivina mpanao andreny zava-doza mamofady nataoko reny. Tsy azoko raha zay inona ny diran-dramany tamin'ny fivarotanao ny tanànandray aman-drenitsika ka zao rehefa andeha ny Ravelo nananany olona trosy Ramano. Tsy nanana ny nanefana ny trosany io anefa izy ka nindra navora tany amin'ny ranaivo. Tsy nanaiky ny anome vola ranaivo raha tsy misy antoka e. Dia trano ray aman-drenitsika zany mianao. Nampanatenangy Ramano fa ahodina ny ambom-bola e. Misy anefana ny volan-dranaivo hoy izy sady mba misy hoantsika mianakavy. Inona nefa ny tio lasa Ramano tsy tia lalanareo mianakavy dia lasa ny tio ny vola nalaina tamin'ny ranaivo. Satsy zany zany indrindra re. Dia taty amiko ny andro nanyrehatra kanefa nareo no nanao nataonareo tany. Zany reny lazainy zanakareo fa mpangalatra sady pisoloky. Ravelo efa midinjana nafafika ny azy zao e. Raha sitrako anefa oka tsy hivoaka namin'izana amin'io resako zany. Fantatrao ihany ny toetrany zanako e. Ka ala tanteraka zareo rehefa mahafantatra ny adalana nataoko e. Tena marina amin'ny mamazay sy tatato reto e. Zao dia miverina ato amin'ilay trano efa mipetrahany taloha indray mamazay. Dia mbola tsy mazava aminao foana ve hatramin'izao? Tena tsy mazava amiko mihitsy ka.
anao ty taratasy ty vakio tsara ty eny efa fantatro ny voalazan'iny taratasy iny ka tsy mbola mazava aminao ihany ny dikan'izao fiverena mamato amin'ity trano ty zao indray raha ny tokony ho izy aloha ry gré dia mamazay ny diso amin'izany resaka izany raha nitory azy dadatora velo asa izay nanjo azy kanefa izy tsy nitory saingy ny tambony izay kosa dia ny anjara mamato amin'ity tanàny ity no diazany isa ny lasan'izany taminao tsy nisy fa ny zava-misy teo amin'izy menatano afantarako an'izany Liza aza mitsara ivelany ry gré tsy fantatrao izay tena marina momba ny zareo miteno azo any fanekena ny fahalovan'izy mianatary Liza profita mazava manamarina ny teny koa zao hitantsika izao manjakazaka ato amin'ity tanàny ity ry dadatora velo menakavy mama kosa ato amin'ity toerana azo lazaina fa fanariana korotany ity no asiana misitika fanararotana tsaradrariny sy fametsifetsena kitsarano tsotro zao zany ry Liza tsy rariny raha hoe tambary kely tsy maka izy iny akory ny takalony anjara amin'ny mama gré avingenao ahoana izay ry mama marary ary gré aleo mihitsy makany amin'ny dokotera ka dia ahoana izany ry gré tsy maintsy ampidirina hôpitaly no mamazay ho ny dokotera ka ahoana moa fa zay zany ampidirina hôpitaly izy eny ka aiza nefa izay vola zara raha misy vola aza nge ato trano za koa nefa tokony hozahany dokotera ozy raha sasy tamin'izany safy farany iny zay mihitsy nge ry Liza zao ny olany mama nefa ty efa miareraka ihany tokony asiana seroma sy oksizeny izy ny dokotera mila hovaky mihitsy ny lohako mieritreritry an'izany inona no azo amidy ato trano ato anavotana azy aloha ka misy inona azonao amidy anefa ato tsy misy afa-tsy latabatra ray fandriana ray ary seza vilany ray vilisy sotro vitsivitsy zay no ato amin'ity trano ity maninona mory Liza raha amidy ny peratra volamena eny tanana maninona tsara alefaso any aloha ny peratra iny azafaty kely lovako tamin'ny mamanay tia ka nahoana no alefako ka vonjaina nge ty aty raha vao mahazo vola dia hividianako ianao fa aza malahelo roviana zao zany sa rehefa maniry nifiny koa enao aza hatramin'izao tsy miasa tsy mitatatra fa mirenireny eran'ny tanàna fotsiny tsy mahita ary aka ina no toko mifidifidy asa loatra ianao ry gré miavinasa mihitsy aza lazainao fa tsy mety aminao daholo zay asa hitanao tsy any nge aloha ny resaka zao zay ahitana vola zao maika ka tsy hitako tsy zany mihitsy koa nivarotako ny fananako fa ahoana izay nahoana ho ary makany amin'ny dadatoanareo aloha dia tsy mba hamonjy anao ve izy any amin'ny dadatora velo ve ohatra ny mahakamo azy zany ka ho jerena fotsiny zany olona marary io vonoy aloha ny ambipory gré vonjeo mamazay sao dia ahitandozety ka ianao koa aza zany mila zany ny dokotera izy daholo zany mandehana aloha rehefa aina nge ty mino afa tsy jerenao fotsiny izy akory gré hetsikely nge ianao ahoana izay ry mama zay niadinao amin'ny davelo ry mama fotoana tsy tokony eritretanao an'izany tsony zao zay mahasalamanao aloha zao no heverina tsy fidiny ary gré eny fantatro avy hatrany ny tianao tongavana kanefa hoa mbola tsy fotoana an'izany hoa zao ravelo lazao fa mangalalo ainy mamy renao ve zany teniko zany manahoana izy ato io tsy fantatro na midelira na maninona fa saky resaka amiko momba ny dadatora velo izy dia ahoana ka efa fantatro ny tiany atongavana dia tsy navelako ny teny tsondry izy mampitombo ny alahelony fotsiny fa mety tsy vetsona ny natao taminy ka inona no mampilovika azy ohatran'io reraka fa tsy ohatry ny isan'andro nge izany fetsebo io ry Liza mitambesatra ao am-pony ny alahelo ary lanto ve mba ahoany efa nilazanao nga izy efa tany an-tranony ana mpandefa hoe marary ety amin'ny hôpitaly mamy
Mamony sofina mihitsy ange izy zany. Firy andro izay mama ny teto amin'ny hopitaly kanefa tsy hita mihitsy izy. Dia gaga ny olona izay mahafantatra fa manana zanaka vavy ihany mama izay. Saingy tsy nitopy maso na mijery azy indray maraina monja aza. Ka le rafozam-bavy ny lantoko nge mandreraka no miresaka aminy. Olona tsy azo ifampiresahana mihitsy. Za ny vava nataony tamiko tamin'izany nampandrihan'ny lanto izany ho ianao fa ahoana ozy izy? Oka fotsiny mba mieritreretina reo avan'ny lanto. Tsy lanto be voka no andrasanareo ihany rendrazay ihany amin'ny hopitaly sy ny sisy. Ka na inona nge vavan-drafozany anjaran'ny lanto ny mieritreritra. Marina ny teninao. Toy ny valalana ambony avan'ny lanto satria izy tompony aza tsy tia azy. Za aloha Gré dia milaza aminao fa raha misy manjoa amin'ny mama dia ho sahirana iny anabavinao. Oka rery Liza. Tsy teeritreritra an'izany. Ka raha anao loha kokoa ariko eto mama dia inona no lazainareo? Liza, mama re jereny. Ka tafahoatra loatra ka za koa nge mba olona mavesatra kanefa dia sahan'ny lanto ny manarina didy amin'ny mamanko. Tahaka n'inona nefa ny fankahalany sy ny faninjehana anahy. Fantatro nge zany Lizy. Fa miangavy ianao nefa mama ho azy jereny. Tena anaty fotoan-tsarotra tokoa izao dia mangina. Misy farany kosa nefa ny fandeferako. Naka izy Gré? Lasa ny vidy fanafody ho an'ny mama izy. Fa ahoana? Misy zavatra saika anontaniako azoko. Aleo ary aloha andeha. Ondre, fa andeha ahoana? Misy fotoana maika hovinjeko. Ono ary lanto milamina ve ny saindria amin'ny renindria marary izao Inona kosa ny fanontany indry izany ry Liza? Reniko ve no marary dia ilamina ny saiko Ka nahoana ary indriny tsy mba nitopo maso nijery azy nandray maraina azy? Nahoana izy ny tsirara indry? Fa tsy miraraha azy ahoana Tena milaza amindry ary lanto fa raha sahala amin'izao ataondry izao ariko eto ny renindria marary. Aizaka na andro na alina dia za rery foana no mikarakara azy. Ohatrany tsy fantatrareo koa fa olona mavesatra nge izay. Aiza ny azahoako mikarakara ny mama ety amin'ny hopitaly? Ka za koa nge mba olona mavesatra. Mainka ary Liza, avy alao aloha andeha. Renindria ry lanto dia tsy vitandria akory ny sahirana aminy na dia indray maraina fotsiny aza. Raha tsy teo azo dia narindrita amin'izy izy io ka moramora ihany reto aty amin'ny hopitaly ingetsika. Vadinareo ihany io be tapataba io. Dia rehefa manongila tsofina ny ray hopitaly meno anareo miady io. Le olona marary tsy misy dika mihitsy zany aminareo. Za moa miteny inona fa izy ihany no mibesobesoako. Kandritsy tonga saina mihitsy ifanjanandria amin'ny hafa ny fikarakarana ny renindria marary. Hitanao amin'izany ary ny vavany. Tsy hoe fombako ny lanto, tsy hoe fombako ny Liza kosa fa tsy mety mihitsy nge ny nataonao ry lanto Aizaka n'andro na alina tsy mba hita ianao fa any dia any. Oka izay ry Gré avy alao izy andeha. Oka ho tsarondry tsara nefa ry lanto fa hitomany sy aniny ndry raha maninmaniny io renindria io. Tsy izy io angera tsy niorakorahan'olona lanto maty mama vao hita izy. Oka izay Liza, anaty fahoriana ingetsika aza asiana tabataba efa mafy azo manjory zao. Oka izay ry lanto naiza ny olona fa izany lahatra. Tsy nampoiziko tena tsy nampoiziko. Ohatray vonjeo rehefa fatorana. Lanto Kseho ny tongony fa zahay keo sy an-tanany. Aingana. Avelo Liza apio fa lozy tia tsy miverina mihitsy nge ny ainy. Tena tsy nampoiziko raha tsy fosahana amin'izao tikala kely ity marina. Za aloha dia tsy gagy. Ny elana amin'izao no tenenako azy hatramin'izay. Saingy ny tsy be saina izy. Oka re izay ry Liza, tsy fotoana ifandratsana tsony zao. Loza ny tadiavina ny azy. Io kosa fe mahazo aina izy ko. Ento any an'efitrany izy aloha ry Gré aza velo hijanona eto. Anondra ny eo indray io mandinika ny fatin-dreniny eto. Andao ry lanto
daholo fa aza mijanona eto e. Iono mifamanina ny masika dia masika ireny ao amin'ny lanto. Tsy tia andatsy azy ary nentoa. Nisy eo be saina loatra izy raha nyteninina mba hijeriny reny ny fahavelony. Nefa rena ihany aloha izany e. Narary mamazay tsy mba nijery azy izy. Matiny izy vao nisosososony ianao vavy. Anika ny orakorahany iray hopitaly. Efa vitany amin'izany fa aza asiana resaka tsondry Liza. Nisao izany iray no ampifanolana anareo amin'izao fotoana manjombony izao. Nentoa. Misy resaka tiako anontaniananao nefa saikatra dia saikatra ihany a. Momba n'inona ry Liza? Momba n'ity tanàna ity. Fantatra avy hatrany ny tiana ho lazaina. Efa renay daholo mantsy ny resaka mandeha rehetra any e. Milaza fa mbola misy anjarandrazay eto saingy amaharanay sy ravelo. Izany indrindra mantsy. Sady mila ampiteraka olana eo aminay io resaka io. Samy manana ny hevitra izahay. Zaho moa vinantoka tsy afaka milaza loatra ny hevitra. Angaha kosa moa ianao raha vinanto dia ho tapenam-bavaka. Afaka milaza ny hevitra ao ianao. Ka efa nanipy fitenenana tamin'ny gré ihany any momba n'izay hevitra izay saingy manana ny heviny koa izy ka manahirana ny mandrisy lahatra azy. Liza, ve ato ranao roe? Ie, ato fa ahoana? Saika resaka amin'ny Liza. Angaha tsy azo ndriresahany eo amasony iny to. Tsy azo fa avy mihitsy ndre aty e. Fa nahoana no atao tranondry dadatora Velosony fatiny mamany natao e? Fa aiza ny tatiavin-dry asiana azy? Asa, tokony ho taiza. Tokony tady toerana hafa e. Taizy, aiza izay tranonay asiana azy eo? Raha ny tena tokony ho izy aza ange tokony tany amindriny ny andrasana azy. Indriny zanany vavy. Ndry koa ohatrany mandatsa. Ka tokony tady toerana indry rehefa tsy azo azo indriny atao amin'ny anadahan-dreny indry. Tokony mba nieritreritra koa ngenareo ry lanto fa dia tsy fahaly ankahala olona fotsiny. Ny olona manampy anareo no alainareo fahavaloko. Ka za tsy mazava saina amin'ny dadatora velo menakavy. Te tsara velatsy. Moramora ny vava fa ty atran'olona. Na ny fikarakarana rabola na inona iza no nikarakarany mamazaina tamin'izy nararina amin'izao fotoana faran'izao. Tsy izy mivady. Ka pafiry ny anjarany mama ny fetsifetsendry zareo nefa izany e. Aza miteny zavatra tsy fantatry indriry lanto a. Indrindra tsy hita izay vita indri fa faly manintsika fotsiny. Na ny afaran'ny rendry aza tsy teny amoron-dalana raha tsy teo ireo olona ireo. Teny amoron-dalana ahoana? Hita mihitsy indri fa variana tany amin'ny misy andritanika tsy naharaka ny zavanitranga teto an-tanàna. Fa zavanitranga inony e? Vao nanomboka narary mamazay dia niverina tao amin'ilay tranona sindry dadatoa nipetrahany taloha ao izy. Dia mba nisisika niaraka tamin'ny tao ihany koa izay sigré. Fa nahoana? Fiangaviany mamazay any dadatoa izany. Ny angavy? Tsy azoko izany. Ny angavy izy satria tsy naharaka ny ofatrano. Ny sakafo, ny fitsaboana azy izay rehetra ny ilaina andavanandro e. Tsy rariny izany e. Velona ve mama nasitrika ry dadatoa tary amin'ny trano ratsy kely tary? Maty izy vao mody nampidirina ato amin'ny trano lehibe sady tsara tary. Tsy ohatran'ny mandatsa amin'ny mama ve izany? Zao ihany mba teniko amindry lanto a. Matoa mamazay ny angavy any dadatoa dia misy antony ao. Ary tao lasa reto ankizy ravelo. Mizaza mba gagako. Mba tsy azoko mihitsy koa izany. Ny olona amin'ny fotoana sahala amin'izao mifanotrana fa tsy mifanahy. Tahaka n'inona ny fomokomoko ny lanto sy Liza nanadio trano teo izy ianao ka. Vao vita izay dia rendry zareo lasy reniko. Ny dia hoaiza moa izy renika? Raha ny resaka eniko ny fanaovany teo dia hoe eny amin'ny rafara ondry zareo e. Rafara? Eno a. Rafara le raha vavin-drenonareo fa tsy ray tapo aminy ve? Eno a. Teto amintsika ve ny voaka ny fahoriana dia any amin'ny rafara tsy nahavita nininona taminy akory zareo no hitonatona. Avy aloha andeha any ranora. Iza moa no ninona fa tsy izy ihany ka. Tsy fantany angamba fa rafara indrindra ke nisan'ny nampirisika Andramano hitsoka rehefa azo ny vola. Ahoana hoe ravelo? Izany e. Inona tsara izany lazainao izany? Oka ho an'iny ranora fa mahabe resaka fotsiny. Tsy azoko koa nitoetranao ty ravelo ka. Maninona e? Resaka mahakasika an'ity tanàna ity nge izany e. Ka nahoana na fempenao? Kanefa nanaovany toboky vava razay azy efa saika tsy voalamina. Izany hoe eny e,
marina ny teninao zany nefa fa ka raha mbola nafinafinaamiko sahala amin'izany ianao dia aza manadala ntsony amin'ny sisaka kareran'olo fa nareo koa dia fa mora miakapofona ka tsy tiako le sahala amin'izay raha fara anisan'ny nampiresika andramano itsoka rehefa azo no vola zao nizy ranoro tsy anafenako ianao ka ianao tsara ka na ilaza ianao na tsy ny fantatro dia tsy maintsy tadiavy ny dramano aiza nefa ramano ozy izy ianao na isitrika aiza izy na isitrika aiza tsy maintsy hita ny anarany azonao zany reo zanan'ireo raha teo tsy hijanona raha tsy misy vahavolombelona mijoro manamarina ny tseradrarina atao teto nefa mahabe resaka ny zareo marina aloha zany raha zay nefa lasa everiko fa rariny loatra raha iramany vady no mampafantatra amin'ny zanany nataony zareo raha toy ianao ka tsy sahilaza mivantana amin'ireo ankizy ireo fa nataondrainy ihany na avoandrazay sala amin'ireny ny marina mitavozavoza raha velo tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra ianao sady tsy taitra ny tsirototra rehefa voatondro molotra sy avabaraka eto angamba ianao voagagaka vity ny fandevenana amin'ny mama ka zao mba teniko aminareo mihoatra oko izay migidragidrana fa mbola misy ady lehibe tsy maintsy atrehantsika ady lehibe inona fa ny resaka momba nyity tanàny ity nga adinonao Liza ve te alalan'izany aminao izy aza ny amin'ny dadatora velo menakavy any foana ny endrotokon'androniko nareo moa zany mahazo antoka tanteraka fa nanao ratsy any tompoko vavy mamasay tokoa io anatany io hitanao amin'izany raha tokony hanohana antsika izy aleo ny manohana ny olona hitapirenena fa nanao ratsy ny tena tsy mazava amiko tokoa nge zany hevitra zany ry Lizy dia tsy mbola mazava aminao foana ve fa ry dadatora velo ny fototry ny faharoazan'ny mama ka nahafaty azy mahantra sala amin'ireny ka tsy zany fa tsy resy lahatra tsy ampy andry zany reny pirofo mibaribarina sy eo andry reny tsy mazava amindry zany hatramin'izao fa nisy fanararotana nataon'ny dadato tamin'ny mama tsy afeniko anareo fa hafa mihitsy ny fanazavan'ny nitoranoro nitoranoro iny io vehivavy io zany no inonao teny angamo tsy fantatro fa io ny fositra mesainy ratsy ny dadato ka nahatonga ny fahantrany mama tsy mino an'izany ka ny teny ranoro zany no ekenao fa tsy misy dikany aminao nge zany zay ary inona tokoa moa ny ilafianao any amin'ireo olon'ireo isan'andro sa mandany andro mifosa sy manaratsy anay menakavy ety tsy mieritreritra an'izany ary gre nareo nge tokony eritreritra ihany fa tsy avy dia maka fahavalo olona fotsiny eritreritra amin'inony inona ny tokony mbola ho eritreretinay akoatran'ny fahavoazan-drenonay tsy manaiky an'izao kosa zany ve dia tokony hikasihanao tananaaloatra ianao ka manafoana vehivavy tsy misy antony zao nga ianao vao mahafantatra ny atao hoe Liza tsy napoziky ny tsy fisitsainao andre za efa ela ny nahafantatra fa tsy namana ny olona nalainao vady andre tsy menandrano manao ratsy ianao io